eo amin'ny pejy-baovao ny fahasalamana kosa indray raha nandeha ny resaka fa efa misy eto Madagasikara ny virus H1N1 dia nanambara kosa ny tompona ndraikitra eo anivon'ny sampandraramy sany ny fanaramaso ara-pahasalamana ny aretina mifindra fa mbola tsy tonga eto Madagasikara ity gripa ity fa ny gripa H3N2 no hita eto amintsika. Ny andidiny makasika izay vaovao izay ary no arantsika miaraka amin'ny Jemy Maradaniel sy Mami Rasoanay. Aorianan'ny fampidiniana izay ataon'ny OMS, ny Institut Pasteur de Madagascar ary ny ministera izay joena dia ampiantso anareo mpanao gazety izay fa ny fanamaria koa dia hoe tsy misy virus H1N1 circulé eto Madagascar amin'izao fotoana izao fa type A H3N2 no misy eto Madagascar ary voatsikatra amin'ny surveillance grippe izay efa nisy teto tamin'ny 2010 magaty.